miary arankehitriny ny tsy fahaleovatenan'ny senita araka ny baiko ny firenena mikambana sy ny sadek io no nambaran'ny vondrona MCE raha nitondra ny fanehoan-keviny mahakasika ny fanemorana ny datim-pifidianana ity vondro politika ity. Io moa no isan'ny nasongadiny nandritra ny lilanona ny fampiarabana ny fahatratrarana ny tontaona izay nitanterahan'izy ireo teny Manjaka ilavy. Voaporofo ankehitriny fampiseho amin'ny fomba moderna ny fanjanahana Madagasikara izay tanterahan'ny vondrona SADC raha ny fanehoan-kevitra nataony MCE na ny Mouvement des Citoyens Engagés androany. Nambaran'ny filohan'ny MCE Andriamatoa Elizy Ratsiraka fa voabaiko ny firenena mikambana indrindra ny SADC ny senita ka nahatonga azy hanao fanemorana ny tetiandrom-pifidianana. Tu fais une élection, on a repoussé les élections. N'arrière max les pas Nazarotin, alors on s'y connaît une élection. Ni se zavent à voir des dates, ni ça dégueu, on s'y connaît pas, ainsi que ni foise. Tenez n'a pas, le sénita indépendant. Des gars, des âmes, zanoué, ma indépendant, nazan. Sénita, il n'y a pas de joie. Ah, il y a un Africain. De senit de manek Tindrin SADC ato. Oui, ça a indépendant. Tindrin SADC. À qui c'est une élection? Est-ce une indépendance senit? Est-ce un beaucoup Pyrénées? Ah non, senit. Président ni transition. J'ai mano asan ni flou Pyrénées. Tsy ampandenesina hoe misy an'izao ty zavaty ty manao tsinitsinina any présidentsika na tiantsika na tsy tiantsika na tsy mitovy hevitra atsika na tiantsika na tsy tiantsika ray aman-drenintsika iny ray aman-dreny malagasy manao tsinitsinina any malagasy izany senita zany miaraka mifikombafomba amin'ny SADC. Sosikevitra natolotry ny vondrona politika MCE ny tokony anatanterahana fitsapakevim-bahoaka mikasika ny tokony ampitsara nanatsy ny fiarah-miasa ny Madagasikara amin'ny SADC. Amin'ny alalan'izany raha ny fanamarian'ny vondrona MCE no anehoany malagasy maro anisindray ny fanana ny fiandrianam-pireneny. Amin'ny mahavondrona politika miara ny foto-kevitra ijoroan'ny filohan'ny tetezamita azy dia efa miomana dian'izao amin'ny fanohanana ny filohan'ny tetezamita amin'ny fifidianana filoham-pirenena amin'ny taona 2024 ity vondrona politika ity.